maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Indreto izay mpanomponao Andriamanitro, misaotra anao satria ianao nahary ny lanitra sy ny tany. Mideranao satria mahery ianao amin'ny fitiavanao ary manome anay zavatra maro tsy tampitononina, hiainanay isan'andro mandrakariva ny fahasoavanao. Indreto izay tonga eo anatrehanao, miondrika manetry teny noho ny fandikanay ny didinao masina ka tsy mamendrika anay eo anoloan'ny fahamasinanao. Ekeo ny amindra fo aminay indray, amela ny elokay ary tondranay toy ny zanaka ao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa antenainay irina indrindra ny fanahy masina hiaraka aminay eto satria tsy mahefanay inona na inona izahay raha tsy ao ny fanahinao. Hitarika hitondranay amin'ny fahefanao dia mangetaeta ny hitenenanao koa ka ny sofinay sokafy ny fonay voay ho an'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaraka ny vaky ny soratra masina araka ny voalaza amin'ny fandarana mofinaina isika. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy 220 hatramin'ny 220 farany. Mpanjaka voalohany toko 7 manomboka eo amin'ny andininy 220. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reny ny zaza velona satria nandevilevi ny fonony amin'ny zanany ka nanao hoe tombokilahy io, trarantitra ianao, meo azy ihany ary ny zaza velona fa aza dia vonoina re. Fa ho kosa ny iray, aoka tsy ho atsy ho anao fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo itsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy no reniny. Raha reny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-po ho entiny mitsara. Amen. Tompo hiasa aminay tokoa ny fanahy masina hanome fahazavan-tsaina, fahiratan-tsaina ary tsy hijanona ho fahalalana ihany ny fiarahana mandinika izao soratra masina izao fa ho tonga fiainana indrindra koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio isika dia miaraka ao amin'ny boky ny mpanjaka voalohany. Ohatran'ny tsy dia mbola natetika nitondrana antsika tao dia andao ary hijery ny fitarian'ny teny amin'ny boky ankapobeny. Inona aloha ny zavatra tena manamarika an'izany hoe boky ny mpanjaka? Solomona nanamboatra ny tempoly. Araka ny anarany dia hoe mitantara ny fanjakana, ny mpanjaka sy ny fanjakana teo amin'ny Israely. Na koa fa endreny Solomona manandrify antsika eto. Fampitandremana ny amin'ny fiodinana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra ny mpanjaka dia faharavana. Rehefa mankatoa an'Andriamanitra ny mpanjaka dia fahombiazana, fandresena. Aty amin'ny testamenta aloha tsy mba misy hoe andinin-tsoratra masina tena tadidina nanaitra? Liturjian'ny fanokanana sa damba izy izay? Ie, liturjian'ny fanokanana ny tempoly nisy an'izay fibebahan'izay fa ny fanorenana moa amin'ny toko 4 sy 7.
tapina ve ny domy. Ary mba tsy nitendreo misy tokofiry ty boky ty 12 rehefa mahatsiaro hoe ganagana mody sika ty taditio zay mpanjaka izay. Ary misy tokofiry mpanjaka faharoa 20. Ny Mariana Ety Ampiandohana aloha misaotra antsika mifandraisana anjara. Ny Mariana Ety Ampiandohana ny toy ny boky rehetra misy 1, 2 ao amin'ny testameta taloha dia heverina fa boky nitambatra sainga nosarahana taty aoriana. Fantatsika moa tsy ahivina trany fa tamin'ny teny Hebreo no nanoratana ny testameta taloha, ampahany vitsy ny teny arameanina ary mbola horonan-boky tamin'izany ny endriky ny baiboly. Dia nivoatra anjary boky zao efa makany amin'ny finday any amin'ny elektronika, version elektronika. Hoany izy io fa zany hoe izao no teteza mitatsika. Kely sisa dia tsy hitondra ny tontsika fa makany ilay fandrosoana daholo zany rehetra zany, tsy hoe fandrosoana fa fivoarana amin'ny lafiny teknika. Tsy morana izany hoe iny fa tonga fivavahany jios dia horonan-boky ngeza be velarina vakiana ny Isaia. Araka ny fanambarana ao amin'ny Luka namaky teny Jesoa dia notsokafana ny horonan-boky araka ny Isaia. Izay ilay hoe fivoarana. Dia ary sika ny mpanjaka voalohany no hifantohantsika amin'ity maraina ity. Ny boky ny mpanjaka voalohany dia mitantara indrindra ny fiafarany fanjakan'i Davida, ny fanombohan'ny fanjakan'i Solomona, ny fiafarany fanjakan'i Solomona araka ny lazainy avantsika teo rehefa any amin'ny toko faha 112 ary aorian'io fiampiainan'i Solomona io dia nizara roa ny fanjakan'i Israely. Iny ilay tsy voalazantsika teo fa amin'ny toko faha 12 hatramin'ny toko faha 12 dia efa fiainan'ny firenena nizara roa, ny tapany avaratra ilay 10, ny tapany atsimo Joda sy Benjamina, satria foko kely fotsiny Benjamina dia sisika tao amin'ny Joda tao izy. Fa i Joda ny lasa tenenina foana dia ohatrin'indraindray sika rehefa tena mandinika eo am-pamakiana soratra masina mpandrenesana dia hoe nakaiza ary zany ilay firenena anankiray satria folo ny avaratra. Joda no anonana ny atsimo, izay foko anankiray tao amin'ny taranak'i Jakoba, taranak'i Israely, fa ny ampifipify tao Benjamina. Izay zany ny hitantsika ato. Niakatra teo amin'ny seza fiandriana ny Solomona nampiavaka azy ny fahendreny. Ny taona izay nanombohan'ny mpanjaka voalohany, tantara amin'ny mpanjaka voalohany arak'izany dia tokotokony tamin'ny taona fiafarany ny fanjakan'i Davida. Fanjakan'i Davida moa arak'izay hitantsika eo amin'ny tetikandro sa tetika taona sa araky ny tantara dia tokotokony nanomboka 10 taona talohan'i Jesosy Kristy. 4 taona Davida nanjaka, 40 taona ao amin'ny boky inona misy ny fanjakany Samuela faharoa manontolo. 40 taona izy no nanjaka, nanomboka i Solomona tokotokony no tany amin'ny 700 talohan'i Kristy. Ny tantara ny mpanjaka voalohany zany dia tokotokony nanomboka teo amin'ny 700 talohan'i Kristy. Ary satria boky anankiray isika ny mpanjaka voalohany sy mpanjaka faharoa dia ny farana tany amin'ny mpanjaka faharoa ny fisian'ny namoa filazan'ity fanjanahantany fahababoana babiloniana sy asiriana ny fanjakana.
Zay zany ny azo amintinana an'io tantara io, zany hoe tao amin'ny taona 800 talohan'ny Kristy ny hafaran'ny tantaran'ny mpanjaka Asasestany tany Babilôna ny tatsimo ary nozanahana na nobabony ny Asiriana ny tavaratra. Lasa lokely 200 taona latsaka ny fambabona ny tavaratra tamin'ny Asiriana 722 talohan'ny Kristy fa ny tatsimo dia 586 talohan'ny Kristy manodidina teo ny fahababona nataon'ny Babilôniana. Izay raha jerena ny boky, foto-kevitry ny boky, ny afatra lehibe ao amin'ny boky dia efa fantatsika fa ny hoe Andriamanitra no tompon'ny tantara. Izy manangana mpanjaka, rehefa tiany hitsangana ny mpanjaka, izy no manala ny mpanjaka amin'ny seza fiandrianany rehefa izay no sitrapony, fantany fa mety. Tompon'ny tantara Andriamanitra nandahatra ny fanjakan'i Israely araka ny fahefany sy ny fahendreny izy. Rehefa tiany ahongana dia ahongana, rehefa tiany hajanona eo dia hajanona. Araka ny voalazana amantsika teo, ny fankatoavana an'Andriamanitra no mitondra ny fahombiazana na miazona ny fahefan'ny mpanjaka, tondra fitahiana. Fialana amin'Andriamanitra kosa dia fandravana. Fahita tokoa ny mahazava-dehibe ny tempoly. Raha vao manomboka ny mpanjaka voalohany dia hitantsika hoe nanao fanatitra efa ho arivo tany Gibeona izy Solomona. Fa rehefa natao ny tempoly dia zava-dehibe ny tempoly taony nanaovana ny fanatitra. Ny zavatra faharoa koa dia ny filazana ny mahafototry ny fanjakan'i Davida. Fototry ireo fanjakana rehetra ny fanjakan'i Davida. Tao amin'ny Davida moa ny orina ny teny fampanantenana, ny orina ny fanekena nataon'Andriamanitra ho amin'ny fifandimbiansam-pahefana teo amin'ny fanjakana hatrany amin'ny Jesosy Kristy ilay atao hoe solofon'i Jese. Zavatra fahatelo atao amin'ny mpanjaka voalohany dia ny fanomezan-danja, ny mpaminany sy ny faminaniana. Tokony ho tsarotsika fa ny bokin'ny mpanjaka, ny bokin'ny tantara dia mifamatotra akaiky amin'ny asan'ireo mpaminany. Ny mpaminany tranainy toy andry Elia sy Elisa, ireo mpaminany taty aoriana toy ndry Isaia ry Jeremia, ry Hosea ry Amosa. Hosea sy Amosa ohatra dia naminany momba ny fahababony ny tavaratra teo ambany fahefan'ny Asiriana. Ry Jeremia ry Daniela dia naminany ny fahababona anjo ny tatsimo ny firenen'i Joda. Mifamatotra ny bokin'ny mpanjaka, ny bokin'ny tantara sy ny mpaminany ary ny faminaniana nentiny. Bokin'ny mpaminany ho an'ry Elisa sy ry Elimoa ankorina tana dia ao anatin'ny boky ihany no misy ny faminaniana nentiny. Fa hitantsika kosa miavaka ny ary amin'ny mpaminany manomboka amin'ny Isaia ka hatrany Malakia, voasoratra misongadina ao anatin'ny boky ny faminaniana nentiny. Misy faminaniana andininy vitsivitsy fotsiny ohatra atao anatin'ny mpanjaka, fa naminany ilay mpaminany. Zava-dehibe atao anatin'ny bokin'ny mpanjaka ny fisian'ny mpaminany sy ny faminaniana nentiny, ny antefa tamin'ny mpanjaka, ny mpitondra fanjakana tamin'izany. Izay koa zavatra hitantsika atao anatin'ny bokin'ny mpanjaka. Ilazana hoe tsy misy izany ny atao hoe laïcité de l'État araka ny soratra masina. Izay ilay izy. Tsy maintsy miteny ny mpaminany feo avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpitondra ny fanjakana. Io moa zany isika efefika io mandroso dia mandroso, miroso dia miroso, ary ambara sy ampatsivina antsika fiangonana mandrakarivan'ny hoe fiangonana dia mpaminany. Mikotaba izay mikotaba fa izay ny antom-pisiany, izay antony mpanirahan'Andriamanitra ny fiangonana ataon'ny fiangonana ny adidiny.
dia misaotra an'Andriamanitra sika mbola afaka manana fahafahana iteny na dia misy manenjika sy maneso ary tiandrombaka ny anjarantsika fiangonana aza eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tokony hijoro indrindra koa isika angataka ny fanahy masina ampiteny. Izay ny foto-kevitra. Mivena kely isika amin'ilay taona nanoratana. Amin'ny 12 mangamanga. Ny taona nanoratana dia tsy hita faritra. Fa ny azo antoka zany dia ity bokin'ny mpanjaka ity dia nosoratana efa tany amin'ny fotoanany fahababoana no nanoratana azy. Hevery tsara zany fa ny zava-nitranga nandritra ny efajato taona zany hoe 960 ka hatrany amin'ny 582 no soratana. Tena asan'ny fanahy masina zany. Ohatry ny hoe ny filazantsara zava-nitranga enimpolo taona laza no averina soratana indray. Tena asan'ny fanahy masina zany. Mpanoratra tsy misy hoe voatonona nareo iza na iza fa ny rakitsoratra navelany dia atakarana fa tokony olona tompona ndraikitra ara-pivavahana teo amin'ny zanak'Israely no mpanoratra, zany hoe mety mpisorona izy na levita. Ary tsy olona iray no nanoratra fa fifarombona nasa na fifandimbiasan'olona samihafa no nametraka ny soratra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka. Izay ilay taona nanoratana. Iny ny foto-kevitra fizanana ankapobeny dia ireo. Ny fiafaran'ny fanjakan'i Davida, toko 1 hatramin'ny toko 2, fanjakan'i Solomona, toko 7 hatramin'ny toko 110, ny fizaran'ny fanjakana Oro, manomboka eo amin'ny toko 12 hatramin'ny toko 12, ary mitohy amin'ny bokin'ny mpanjaka 2, toko 1 hatramin'ny toko 15, ny tantaran'ny fanjakana teo amin'ny zanak'Israely. Mifarana amin'ny fidirana amin'ny fahababoana zany any amin'ny mpanjaka 2, toko 15 araka ny lazaina tamintsika teo. Daholo isika hiaraka ao amin'ny texte. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy 19 hatramin'ny 19. Rehefa napetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny Solomona dia nanontanian'Andriamanitra inona no tianao angatahana. Tsy nangataka afa tsy fahendrena Solomona. Rehefa tafakatra teo amin'ny seza fiandrianana izy nomen'Andriamanitra ny fahendrena dia nanao fanasana izy. Rehefa vita zany ny fanasana, ny tantara voalohany nitranga eo dia ity ambany masontsika ity. Eo amin'ny andininy 19, toko 7 andininy 19 ny anaranto. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy jangaroa nankao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ny olana ara-piaramonina tamin'izy ireo dia ny hoe niara-natory izy roa samy nisy zanaka voateraka ary voatsindrina anankiray dia maty. Tsy nisy vavolombelona nanatrika fa nentina teo anatrehan'ny Solomona zany raha-piaramonina zany. Solomona tsy nahita, tsy nisy vavolombelona, ny tsara izany olana izany Solomona. Dia io ny zavatra nitranga eto amin'ny anjara mofinainantsika. Foto-kevitra arak'io tantara io dia ny hoe maneho ny fahendrena omen'Andriamanitra Solomona. Tsy hoe fahaizana fotsiny tsara na fahaizana pahalalana fotsiny, fa tena fahaizana miavaka. Azavaintsika eo ambany eo ny hevitry ny hoe fahendrena. Fahaizana nanavaka ny hoe ity no marina, ity no diso, ity no reny, ity tsy ilay reny niteraka. Izay zany ilay foto-kevitra ato hoe ilay fahendrena nomen'Andriamanitra mihitsy nahaizan'ny Solomona ny tsara, ary tsy ny tsara ka niseho izy hoe marina mitavozavoza, tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra, fa tena nanana fijery hafa mihitsy Solomona, izay azo lazana hoe tsy fijerin'olombelona fa fijerin'Andriamanitra. Izay ilay fisehoan'ny fahendrena tao amin'ny Solomona. Tsy fahendrena tsotra fa tena fahendrena vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Hijery voambolana vitsivitsy sika dia ny hoe nandevilevy, ny hoe fahendrena, ny hoe
natahotra ny Solomona. Nandevilevo ny soratra masina eo amin'ny andininy fa 420. Ny anaran'ny tompo fa ny teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reniny zazavelona satria nandevilevo ny fony no ny amin'ny zanany. Inona ny dikan'izany nandevilevy? Zao ary nilevileveko teo mihitsy izy. Inona nataon'ilay olona nandevilevy amin'izay? Inona ny zava-mitranga ao am-pon'ny olona rehefa voalevilevy ny olona? Inona ny fihetseham-po vokatry ny fandevilevena? Maratra e! Samy hafa mantsy hoe anatra sy ny hoe levilevy. Levileveny teo. Le hoe nandevilevy kosa ny fo dia tena hoe tresatresaka. Eto moa zany nandika anazy eo amintsika dia hoe nangoraka, tena hoe nalahelo. Ahoana kosa nandevilevy tao am-pony, nandevilevy ny tao am-pony. Zany hoe tena nangoraka anaty arya fitiavana lalina indrindra, fangorana ateraky ny fitiavana lalina indrindra. Avy amin'io zany dia azontsika tsoahana ny hoe raha miasa ny fanahy masina dia mamboly fitiavana lalina ao am-pon'ny olona. Fitiavana ao am-pon'ny olona. Mariolo fa tsisy resaka fanahy masina mihitsy ny tekstantsika androany dia manakatrakatra eo zany tsika mangataka fanahy masina mba afa-tsika hoe inona ary ny asan'ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'izao lazain'izao teksta zao. Fanahy masina rehefa miasa dia mampisy fitiavana ao anaty, tahaka ny namanginy an'ilay vehivavy reny. Fahendrena. Ny fahendrena lazaina eto dia sady fahalalana no faranita an-tsaina. Manazava. Tsy mbola nianatra zany andrenam-po ny merina. Mbola tsisy sekoly. Fa inona? Marantsaina izy. Misy zany ny olona savant fa tsy marantsaina. Misy olona tsy nanana fahalalana fa manana intelligence. Zafady fa ampiasaiko ireo voambolan'ireo. Fa ny an'ny Solomona zany io voambolan'io dia manambatra ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina. Ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina tao aminy avokoa. Tena hoe mampiasa voambolana frantsay habile izy. Nanana kapasite tena tsy nanana ny olona rehetra izy. Zay ilay Solomona sy ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Io ilay fahendrena vokatry ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra, asan'ny fanahin'Andriamanitra koa. Raha makany amin'ny Isaia 1:20 sika dia hoe fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fahatahorana n'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Asa iray lehibe ataon'ny fanahy masina ao mino ny fanomezana fahendrena sady fahalalana no fahiratan-tsaina. Raha misy tsy manam-pahendrena ho ny epistilin'ny Jakoba 1 aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka sady tsy mandatsa. Ianao foana ny tsy te angataka fa mangata. Any amin'ny faraparana sika dia ahita izay ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Matahotra ny mpanjaka ny Israely rehetra. Mitahotra eto tsy hoe nangorohoro, te handositra na hoe lasa horery Solomona tsia, fa lasa feno fanajana sy fankatoavana an'i Solomona ny mpanjaka. Satria hoy ny soratra masina eo amin'ny 9:20, nisy fahendren'Andriamanitra ao am-pony hoentiny mitsara. Lasa feno fankatoavana, feno fanajana an'i Solomona ny zanak'Israely satria hitan'izy ireo fa niasikasina tao ny fahendren'Andriamanitra vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Zay ny voambolana. Na hoe nandevilevy, nangoraka anaty vokatry ny fitiavana lalina, ny fahendrena sady fahalalana ny fahiratan-tsaina,
ny tahotra fanajana sy fankatoavana. Tantara kely anankiray milaza ny fahasamihafany hoe manana fahalalana fa tsy mahiran-tsaina. Indray andro dia nampianatra ny sekoly FJKM no hoe misy olona navita sambon-danitra izy dia nitondra tsy hitany hoe iza zany no entiko any dia ny alika ny netiny tany. Izy matoa navita sambon-danitra fa rehefa tany izy dia tsy hitany intsony izy ary niaraka amiko dia lasa nanambady an'ilay biby izy. Izany ho izy ny fahalalana tsy misy fahazavan-tsaina. Izany ny fahalalana tsy fahendrena. Maran-tsaina nianatra fa tsy manana n'ilay fahazavan-tsaina, ilay fahiratan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Mitambatra ao avy amin'Andriamanitra ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina. Raha tena endry izy zany zao, raha tena nanam-pahindrena izy, ndao ianao vadiko andeha nahaka vady avy ao any amin'ny sambon-danitra. Tsy hoe ny alikako hoentiko any dia avy eo vadika hitovy amin'ny biby. Ndao ary sika hamoaka foto-kevitra avy amin'izany contexte sy voambolana izany. Inona ny foto-kevitra azontsika tsoahana? Miasa ao amin'ny olona ny fanahy masina ary manome azy ny fahendrena. Tsy nanatitry maso ny zavatra nitrango Solomona, saingy nampahitan'Andriamanitra fahendrena izy dia nanjary afaka nandalina na makafaka ny zava-nisy teo anatrehany ary namoaka fehi-kevitry ny fitsarana. Ity no reny meo anio ny zaza. Fanahy masina izany dia manome fahazavan-tsaina ho an'ny olombelona. Tsika ray aman-dreny izay mpitondra ny ankonana, mety mpitondra fiarahamonina ianao na mpitondra mpiara-miasa ao amin'ny toerana misy anao any am-piasana, mety mpampianatra ianao, mety tompon'andraikitra mitarika fanapahan-kevitra ianao, indraindray mety sarotra ny fanapahan-kevitra, dia izao ihany, tsy saina omeny olombelona no entinao manatanteraka fa misaoran'Andriamanitra. Misy ohatra ny Solomona izay afaka nangataka fahendrena tamin'ny Tompo, dia mba ho tahaka azy koa isika angataka fahendrena ka hitarika tsara, hitondra fanapahan-kevitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ho an'ny ankonana, ho an'ny tokantrano, ho an'ny toeram-piasana, ho an'ny sampana hiadidianao, ho an'ny fiangonana hiandreketanao. Asan'ny fanahy masina io. Rehefa asan'ny fanahy masina mangina ny rehetra. Hoanao hoy Solomona, tiany reniny ameo an'io ny zaza. Izay no mahasarobidy an'ity asan'ny fanahy masina ity ato amin'ny perikopa manoloana antsika. Zavatra faharoa, ny fanahy masina dia miasa ao anatintsika ka maneho ny maha izy azy antsika tsirairay avy, tsisy azo afenina. Ilay tsirenin'ny zaza dia ny asan'ny fanahy masina ka levona tao ny fisolokiana ny fikirizana andray an'ilay zaza. Izay ilay tantara, kisina foana izy, na io fa azy ny maty, rehefa farany vonoa ihany, satria ny asa tao amin'ny fanahy masina miseho azy ny faharatsiana. Ny asa tao amin'ilay anankiray ny fanahy masina miseho tao am-pony. Io fanahy masina io zany dia miasa ao anatintsika ary miseho azy eny ny maha izy azy antsika. Ho an'ny olona manana ny fanahy masina koa dia efa kiny ianao hoe izao ty olona ity, izao ty olona ity. Izay ilay Solomona manana ny fanahy masina, afaka nanavaka azy mirava avy tsara. Ilay ratsy fanahy ny asan'ny fanahy masina ny potra ho azy tao, ny marina tao anatiny. Ilay tena reny ny asan'ny fanahy masina dia ny potra avy any aminy ny fahamarinana. Izay ilay zavatra faharoa hitantsika ato. Ny fivavahana izay asan'ny fanahy masina zany dia tsy azonao atao ivelambelany. Ny foana ny hoe mipotra ho azy eny foana hoe tena avy amin'ny Jisoa ve sa tsy avy amin'ny Jisoa. Ilay
zavatra ataon'ny mpitarika anankiray. Dia mampatsiahy foana ny asan'ny apôstôly hoe raha vao any io Jesosy ny tariny io, oka fa azonareo raha vaina io raha avy amin'olombelona naverina teto efa tsy voaely zay, fa raha avy amin'Andriamanitra io tsy ravanareo zany. Dia zay ho an'i Jesosy moa dia hoe avelao aniry ny tsiparifary. Ny mpianatra manao hoe ongotona anga ilay tsiparifary. Ho an'i Jesosy dia hoe avelao aniry fa ho avy ny andro hiavahanareo. Zay ilay asan'ny fanahy masina zany dia mampibaribary ny maizy azy antsika. Dia tsy azo atao ivelambelany na hoe hatsaram-panahy ivelany na fisehoana ivelambelany ty hivavaka araka ny fanahy masina ity, fa miseho azy eny foana, miseho azy eny hatrany hatrany. Ny asa ataon'ny fanahy masina dia mitondra aina. Ny famohan-kevitra dia ny hoe rehefa napetraka ny fandaminana hoe vonohy ary ny zaza dia tsy nanaiky ilay vehivavy anankiray. Ny asan'ny fanahy masina tsy hoe nampipoitra ny tena fitiavana ihany, fa nandala aina koa, tsy namono, nandala ny aina. Ny asan'ny fanahy masina atao amin'ilay vehivavy. Dia izay no atao hoe azo lazaina miainga amin'ity soratra masina ity, fa ahoana kosa ary ny fampiaran'izany amintsika fiangonana. Manome fahendrena amin'ny fiainantsika andavanandro ny fanahy masina. Miainga ny atokantrano sika, fiainantsika ho atokantrano ao, dia misaoran'Andriamanitra raha tsy misy olana ilana famahana ao. Tena misaoran'Andriamanitra. Fa raha mitranga ny olana, ampiaro re ny fiainan'ny Solomona araka ny voalaza tery ampiandohana, tena sahy mangataka ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra. Aiza no andehanana, inona no atao, raha misy disadisa mpiara-monina andraiki trano mandamina n'izany, ny sefo fokontany moa dia mitondra ny zakany mihitsy amin'io, dia miaritra ny opa tsy opa ny sefo fokontany fa aty am-piangonana mandamina ny pastera tonga dia tsisy teny ratsy izany. Fa ny amin'ny fokontany tena hoe mampahery ny sefo fokontany driavana, fa tsy mora mandamina fiarahamonina. Fa raha kristianina sika tompona andraikitra amin'ireny sehatra samihafa ireny, mandamina ny mpiara-miasa, mandamina ny fiarahamonina, dia izao ihany. Tsarovy ny tantaran'ny Solomona, angatao ny fahendrena avy any ambony. Torak'izay na mitondra ny vady aman-janako ianao, mitondra ny ankonanao ianao, dia aoka mba ho mpitarika iasan'ny fanahy masina ka ho hitantaratra eo aminao ny fahendrena. Izay ilay hamafisina teo ny Jakoba 1:5. Ny manaraka fampiarana ihany. Ity soratra masina ity dia mampianatra antsika ny atao hoe fitiavana marina. Rehefa feno ny fanahy masina sika, dia fitiavana marina no manjaka ao am-potsika. Ho an'ny vady aman-janakao, mpiara-miasa aminao, ho an'ny fiarahamonina ijoroanao. Fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsy. Rehefa tiany ny zaza dia tiany, fa rehefa tsy tiany ny zaza na ho faty ary io dia avy eo samy tsy misy manana sika roa. Sady tsy anao iny tsy anahy. Indraindray koa zany dia zany filaza zany, zany fiteny zany dia retsika eny amin'ny fiarahamonina. Ataoko sady tsy anazy iny tsy anahy. Dia inona ny dikan'izay? Tena fitiavana ve zany? Fitiavana marina ny vokatry ny fanahy masina, tsy misy fiatsaram-belatsia mahitsy. Dia ny amin'ny tinana ary dia hoe io fanahy masina miasa io dia mampibaribary ny famarinana, mampibaribary ny fitiavana, mampibaribary fahendrena izay miavaka, satria mampiombona ny atao hoe fahalalana sy ny faharanitan-tsaina izay tsy ary hitoetra ao amin'ny olona tsirairay. Misy koa variana manirika ny variana amin'ny fahalalana fotsiny, dia manirika ny asan'ny fanahy masina. Tsy ampy izany, fa tena milofo ahalala isika, mianatra isika, izao ataontsika izao, tsy ampy io.
fa mangatany fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hafahana miaina ny fahalalana azontsika araka ny tokony ho izy. Ny fandinian-tena dia ny hoe tena miasa ao amiko sy ao aminao, tena miasa ao amin'ny fiangonana, ary indrindra ekentsika hitarika antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ve ny fanahy masina. Aty am-piangonana dia angatahantsika mandrakariva izany fa mainka eny amin'ny fiarahamonina izay tena misy fanahy mandrombaka antsika, angatao isan'andro ny fanahy masina mba hiasa ao anatintsika. Azonao valiana ve mifanontaniana hoe inona no mety hamantarana fa tena miasa ao aminao na amin'ny olona manodidina anao ny fanahy masina? Avy amin'ny soratra mazay ny doniantsika teo dia hoe valio any an'eritreritrany, inona no manambara fa tena miasa ao anatinao na ao anatin'ny olona manodidina anao ny fanahy masina? Sa efa misy afaka malsady? Rehefa maneho fahavononana andinika angamba ny olona fa tsy tonga dia hoe izao io dia izao io. Ilay fandiniana iny indrindra dia ilana fitarihan'ny fanahy masina. Misy olona tena tsy mandinika tonga dia tsarainy ianao, izao ianao. Fa ny fiasan'ny fanahy masina eto amin'ny tranga Solomona dia tena hoe nandinika, tsy nihaino fotsiny ny feon'ny ady sy aroa fa nandinika ary nampiasa nanaiky hiasan'ny fahendren'Andriamanitra. Ny soroko ilay voambolana hoe mampiasa, fa isika moa hiasan'ny fanahy masina fa tsy mampiasa ny fanahy masina. Inona koa? Manana fitiavana madio ny olona hiasan'ny fanahy masina. Tena hoe marina amin'ny fitiavana, fitiavan-janaka, fitiavam-bady, fitiavana ny fiarahamonina, fitiavana ny mpiara-miasa, fitiavana ny mpiara-mianatra. Raha taletsekoly ianao tsy mianga-janaka, tsy miangatra mpianatra izany. Raha ray aman-dreny ianao madio ny fitiavanao ny ankonanao Indrindra moa ny fitiavan-janaka ohatran'ny madio fa ny sasany fitiavam-bady ohatran'ny tsy dia madio loatra ny sasany. Eny ary havana, hatreo ny fotoanantsika androany everiko fa zava-dehibe ny nahafantatry indray ny boky ny mpanjaka voalohany. Arak'izay ny fampizarantsika teo dia tadidiny ireny. Ohatran'ny mahalakalana ny iverenan'ny boky ao amin'ny testameta taloha manoloana antsika, fa mba ho tadiditsika ny hoe mijery indray maka ny boky ny mpanjaka dia manomboka eo amin'ny fiafaran'ny fanjakan'i Davida tonga ao amin'ny Solomona, mandray ny fizarana roa ny fanjakana, mifarana ny amin'ny fahababon'ny tavaratra sy ny tatsimo ho an'ny Assyriana 722, ho an'ny Babiloniana 587-86 fa rehefa tantara moa dia manodidina amin'ny 10 taona manan-kely foana ny filazana ny taona. Dia izay izy tonga dia nidray mibango fotsiny. Izay ny fahalalantsika ankapobeny ny atao hoe boky ny mpanjaka, fanomezan-danja ny fanjakana sy ny mpanjaka, fanomezan-danja ny tempoly sy ny fanatitra, fanomezan-danja ny mpaminany sy ny faminaniana, fanomezan-danja ny mahafototra ny fanjakana, fanjakan'i Davida. Izay ny ao anatin'ny boky ny mpanjaka. Dia misaotra ny tompo sika tafombina teto indray hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny famelanao anay hanana fotoana handinika ny teninao. Meo anay ny fahendrena tahaka ny nanomezanao azy ny Solomona, mba hahafanay milofo amin'ny fandalinana momba ny fahazavan-tsaina avy aminao. Dia hiavaka ny fiatrehanay ny fiainanay andavanandro, fiatrehanay ny fanompoana aty amin'ny fiangonana, ary indrindra ny fijoroanay eny amin'ny fiarahamonina ho vavolombelonao. Ankininay feno aminao indray ny tontolo andronay, ny fandaharam-potoana efa nalahatray teo am-pelantananao raha vao ny fomaraina, ary ny ahatanteraka izany araka ny sitraponao. Engane izay mifanerasera aminay na iza ary tompo dia hahataratra ny fahendrena ao Andriamanitra ary handray ny fahasoavanao. Mangataka izay ny amanginao amin'ny fahendrenao ny ankonanay ka ho vady aman-janaka feno fahazavan-tsaina avy aminao ny ankonana, feno fahendrena mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ary manana fitiavana marina. Mba hombanao ny fiarahamonina misy anay ny firenenay,
dia ho amin'ny fitsarana marina ny fitsarana rehetra hiasan'ny fanainao masina mba ho jerenao ny tompona ndraikitra isam-piangonana mba hitory marina ny filazantsaranao manafaka ny olona ao anatin'ny fangejana samihafa. Apetraka eo am-pelatananao tompo ny fikasanay tsirairay amin'ny fanompony zany na ho amin'izay ezaka ataonay eo amin'ny fiainanay isam-batan'olona. Dia ianao no mbola hijery ny trapahavoazana rehetra raha marary manamanjoa ny voafonja ny manana olana. Ianao koa tsy hanadino ireo tojo fahasoavana sy fifaliana ka amin'ireny rehetreny dia iasao amin'ny fanahy masina ny zanakao Andriamanitra. Ireo tsy mbola mahalala anao, tsy mbola nifanena taminao tao amin'i Jesosy Kristy dia iasao amin'ny fanahy masina koa mba ahitanao sy handray ny famonjenao amin'izao fotoana manolotra ny Pentekosta izao. Atambatray ny vavaka amin'ny ampianaran'i Jesosy ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay io ny anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo, ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandihana ny fahendrena eo amin'izay eo ivelany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray